politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Nafana ny hetsika antsa-piderana ho malailahy 13 Jona tapany ariva tetsy Mikanja Barea Mahamasina. Tafiditra ao anatin'ny fanamarihana ny 17 taona niverenan'ny fahaleovantena izy io. Mpanakanto sy etoko-pira maro avy eto an-toerana sy avy any ivelany no nandray anjara. Ny mpitondra fanjakana no nanomana sy niay izany ary tahaka ny mahazatra dia tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena sy ny ankonany niampy ireo mpitondra fanjakana maro samihafa. Miara-mivavaka ho an'i Madagasikara isika, amin'ny mpinoana miara-miombo-posy mametraka ny firenentsika eo ampelantanan'Andriamanitra hoy Andry Rajoelina teny an-toerana. Zava-dehibe tokoa ny fitondranam-bavaka ny firenena ary teaneo mafy izany ny mpitondra fanjakana fa dia tena mitondra an'i Madagasikara ampinoana tokoa. Tsy mitsara fa mba manokatra ady-hevitra kely fotsiny ary mametra-panontaniana ihany hoe miainga amin'ny zava-misy, mametraka izany hoe tena mifanaraka amin'izay fihetsika sy sary sy tiana aseho izay ve ny toetra amam-pihetsika asehon'ny mpitondra fanjakana andavanandro sy amin'ny fomba fiasa sy amin'ny fomba fitantanany an'i Madagasikara. Ny Malagasy mantsy dia azo antoka fa maro no mety manandratra vavaka na mivavaka sy maniry anakapo mba hialan'ny firenena amin'izao lavaka mangitsikitsiko ny fahantrano vokatry ny tsy fahaiza-mitantana izao, ny kolokolo isan'ambaratongany, ny kely tsy mba mamindro, ny herisetra sy ny setrasetra politika. Ny mivavaka ny mba hananana mpitondra tena mahalala ny marary ny vahoaka, ny mba hananana mpitondra mahalala ny mahasoa ny vahoaka entiny fa tsy lany andro amin'ny rendrarendra sy ny seho ivelany. Mivavaka ny mba hananana mpitondra mahay manetry teny sy manitsinitsy mety fa tsy manandra-tena ho manana ny marina lalandava. Mivavaka ny mba hananana mpitondra mba tandalana tokoa. Aoka ny tena tokotany, tena teratany miaraka finaritra amin'ny tanindrazana fa tsy mivahiny. Izay no antinjolona ihany izao. Ary raha sanatika tsy anao izay dia izy no ho azy. Ary raha sanatika tsy vita zao, vita toy zao dia maty entina izy ihany ny momba an'ity Madagasikara ity fa tsy mihinana fatatrareo. Izay nandova miafika no mampitaza amin'izao fotoana izao hoe jereo ny sy tantazatsika fa tsy sao Madagasikara. Tsy izy io. Izay no antinjolona ihany izao ary manafy izay akamaty tanindrazana no sanakamivavaka fa tsy mampita miafaka aminareta izany. Tsy hemitra fa hiroso hatrany amin'ny hetsika fitakian'ny tany tan-dalàna, hanjakan'ny Malagasy tanteraka sy ny fikatsahana izay ason'ny fiainam-bahoaka ny antenimieran'ny ray aman-dreny foko Malagasy sy ny mpiaradia aminy ary anentanan'izy ireo ny fiara-mientan'ny mpiarabelona. Tsy misy tsy malala an'io hatrany ivelany. Ary na ny filoham-pirenena frantsaiza mahafantatra ny zavatra misy eto Madagasikara. I Afrika dia misy ny miantso anay ary makasitraka ny zavatra atao. Tsy misy na dia iray azy. Ary tsy misy olona vodikely hafa manohana anay fa dia izahay samyizay amin'ny mitady ny fomba rehetra ahafahana manantanteraka an'izay zavatra hatrehana. Tsy tokony hosakanana ny olona mifanehoana ny heviny fa manana fahalalahana miteny ny heviny ny olona ary ndraindray ny hevitry ny olona misy ilana azy. Ary ny fitondra tokony eritreritra misy ny fahafantarana tsy mety atao anena afahanao manitsy ny zavatra tokony ataonao. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny ARFM Noely Rakotondrasoa, mandeha ny feo izy ny amin'ny mety isamborana azy aorian'ny hetsika amin'ny 20 Jona ho avy izao. Efa mampihomana ny vahoaka Malagasy zay fa izany ny zavatra misy dia apetraka ny vahoaka Malagasy zany ny firenena mitritratritra moa zany ny tenako izao dia efa misy ny mieritreritra ny fitondram-panjakana fa hosamborina ao aoriana ny 20 Jona ary ho atao mandady mihitsy mikolokolona zany ny efa manambaraka aminay. Ka ny teninay dia tsotra ihany, azo atao ny aza lampo tsy maninona fa tsy mampaninona anay no samborina raha izay mahasoa ny tany sy ny fanjakana. Ary ho anahy manokana aza samborina akory atsoy amin'ny telefônina dia ho avy aho ary ho atery ny vady aman-janako sy izay miombon-kevitra amin'izao zavatra izao anatona anareo fa aza mandany fotoana akory mitondra tomobila fa atsoy amin'ny telefônina fa efananareo mitondra amin'ny telefônina dia manatona aho tongany aminareo aho atery ny vady aman-janako sy ireo izay miombon-kevitra amiko. Fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy, fiarovana ny tanindrazana no atao fa tsy fanakorontanana hoy izy ka tsy atao ampiemotra ny raha matahora.
Ny tsara fantatra vahoaka malagasy koa amin'ity an'ity efa betsaka ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana satria efa nanangona tanora maro be izy hatrany avaratrano ho avy eo Mahamasina amin'ny 14 jona tsy fantatra zay ataony. Iray amin'ireo faritra nanohana ny hetsika ny Aovanga Indrano izay nanapa-kevitra ny tsy ankalaza ny fetin'ny fahaleovantena ny amin'ny 14 jona ho avy izao. Ary ny vaovao farany eny voalina dia Ivankaindrano amin'ity dia tsy ankalaza ny 14 jona fa anaja ny fomban-drasany. Ny antony dia hoe voaososy ny kolotsaina malagasy, ny soatoavana malagasy dia tsy manao an'izay, tsy mankalaza zareo amin'ity tsy miditra ao Mahamasina fa ety ivelany Mahamasina isika no famitona manodidina mampiseho amin'izao, mampiseho an'ilay fanapahan-kevitra sy hevitry malagasy. Efa fantatra ny hevitry malagasy, efa miteny ny tany tamin'ny voka-pifidianana anankiroa. Efa midika izay efa manana ny heviny malagasy, efa manana fanapahan-keviny izy ka ny inona moa ny sakanana malagasy tsy haneho ny heviny ny amin'ny fahaenina amby 14 jona maneho ny hevitra hoe indreto izahay efa tsy mankasitraka intsony ny rafim-panjanahana. Tsika tsy mila hady na amin'iza fa manaja ny fety izay atao ao Mahamasina, na dia tsy fety ny firenentsika zahiny fa fety ny framasonika. Rehefa manao tolona fanafana ny firenena sahala ny taon-tazantsika dia tsy henona ny feon'ny fahatahorana, fa raha ny feon'ny fahatahorana nataonao anatin'ny sainao sy ao anatin'ny lohanao henonao dia tsy ho avy ity firenena ity. Ka izay zany ty napetraka ny vahoaka malagasy, mieritrereta vahoaka malagasy fa firenena ity marotoko manana fototra ary manana ny asiny dia tokony hajaintsika ho arovantsika amin'ny firenentsika amin'ny totram-pandeha ity ary ho avotana ho afaka ao anatin'ny fandrom-pantsanahana framasonika. Zay manao hoe tsisy mahafeno marina rehetra manontolo fa ny fomba fijery no atao madio dia ny fitiavana no apetraka ao anatin'ny saina fa raha ny zavatra marina no karohana dia lany andro amin'izay. Ankizy miisa 500 teo no nitoloran'ny fikambanana gasy tsara fomba arendrina teny Itosy androany. Ankoatra ny mahafety ny fahaleovantena azy hoy Maître Feno, filohan'ny fikambanana, dia fetin'ny ankizy ihany koa ny volana Jona. Dia hoy izay manao hoe fandron-drano ny zanak'olombelona tsy misy ny avisiva firay ihany rehefa mandry ka raha mahita ankizy milalao arendrina zanaky ny manan-katao kanefa misy ny zanaky ny sahirana dia ireny no tsonjovinay mba hampitovizinay amin'izay zavatra izay. Tanjon'ity fikambanana ity ny hampitovy ny zanaka malagasy rehetra. Tsy misy idiran'ny politika hoy izy fa fifaliana sy fitiavana no zarainy. Ary ihany koa mampianatra ny olona ho amin'ny fomba fijery madio fa tsy risika azy ireny akahaly ny asa na akahaly ny roa amin'ny resaka toko politika, indrindra zany fa ny vahoaka sy ny fikambanana tariro. Ka ho anay gasy tsara fomba dia tsy mijery izay hoe atoko politika ho an'ny mpanohatra na ho an'ny mpitondra fa izahay dia mijoro amin'ny hoe fomban-drazana malagasy ka tsy manao politika miandaniny asa na miandanina roa ka manana foto-kevitra ihany koa na hoe anana hevitra hoe aiza ny fahaleovantena aiza marina satria ny razana malagasy no nametraka ny asany teny fa izay tenenina dia tsy maintsy tanteraka ka raha iteniteny foana eto amin'ity tamin'ny razana masiny ity dia lasa ohatrany hoe manozona firenena ihany zay ka miviaveriko ihany le izy tsy ny firenena tompoko ny mahantra fa ny malagasy sasany no sahirana ara-toetsaina vokatsy ny fanaovana tsinitsinina ny asan'ny tanindrazana fa raha misy ny firenena eto ambany lanitra malagasy ngamba no rerehavanay fa manana ny asany manokana ary manana ny atao hoe fahaizana amin'ity sy ny fitazomana ny fihavanana madio tsy misy fiatsaran-delatsia malagasy izay nitanterahan'ireo ray aman-dreny lehibe teo aloha nitondra fiarahamonina madio ary nitondra fahaiza miaina ao anatin'ny fomba fijery araka ny fahaleovantena ny fomban-drazana manokana izay ananany tena ka io ny vahiny tsy ho aratsiny fa ny tena no mila sandratra, ny vahiny tsy ho sosena fa ny tena no mena voninahitra tiavina aloha ny tena ahafahana amin'ity hafa. Nandritra izao hetsika izao ihany koa no nanatanterahana ny fanaovam-bakisiny ho an'ireo zaza mila izany izay fiara-miasa avy amin'ny UNICEF. Tsy afaka nanao ninina moa zany dia ireny verina noto fotsiny zany dia délégationna malagasy hoe inona le vokatra ary tsy nanao tamintamy makory ary satria tsy zavatra nentina ho an'ny mpiasa malagasy ao anatin'ilay izy. Tsy nitondra vokatra fa ny tehan-tanana fotsiny
ireo nolazaina fa solotenan'ny mpiasa nalefa tany Genève Suisse niatrika ilay fihaonam-bean'ny raisam-pirenena momba ny asa na CIT ny 3 hatramin'ny 14 Jona teo, hoy ny randrana sindikaly. Fa raha amin'izao kosa dia ohatran'ny hoe niazakazaka aboalohany nanao afin'ololo fotsiny raha matoministra tamin'ireny fanenjehana 100 andro reny fa aika raha afin'ololo fotsiny jerenany amin'izao tsy hitanao mihitsy fa vao mainka ara miseho mihitsy zany ny fanavaka vahana ara-sindikaly mihitsy ara tena hita ny ohatran'ny ilay mpinamanamana. Andro Melo no efa niteny ny randrana sindikaly hoy ny sekretera jeneralin'ireo Barson Rakotomanga mahasolo-tena ny mpiasa malagasy ireo solo-tenan'ny mpiasa no fantenan'ny ministera. Zay tsy miditra hoe olona hoe mitaky analana ny iza na iza fa nenay rehefa tsy mahavaly tsy mijery ny tontolon'ny asa dia efa tsy mety aminay ary nizaniza zay tsy manavaka nizaniza mihitsy zay koa tsy mifidy olona hoe ihany ny ataovy ministra eo tsy olana anay zay tsy manana olana amina olona. Ny mpitaky sindika fanitsakitsana fanaraisam-pirenena reny any matsy ny sehatra zay tena ifampiresahana n'izy iny anie dia hitatsika efa tamin'ny 13 iny tena mbola betabe ny fanenjehana ny mpitarika sindikaly zay le hoe atety la liberté syndicale le fanitsakitsana ny fifanarahana isam-pirenena fa vita amin'ny 20 sy ny 20 zay zany zavatra tokony resahana tany. Tsy nanara-dalàna raha teo hoy hatrany izy ny fomba nanendrena azy ireo. Ny solotena mpiasa tany dia solotena tsy ara-dalàna akory tsy ao anatin'ilay syndicat représentatif akory no nalefa tany tsy mahasolotena ny mpiasa malagasy fa dia nentina fotsiny zany hoe itehatehaka zay le zay na hoe tsy manana zany finiavana mihitsy zany ny fanjakana mpandroso ny tontolon'ny asa raha zao fahita zao raha matoministra moa zany. Nanamafy noho izany ity sindika ity fa hiamafy atoato ny tolona sindikaly eto Madagasikara. Tsy tsisa zany tolona sindikaly mijanona zany ary tsisa zany misy fotoana anginana tsisa an'izany aty amin'ny sindika fa isan'andro isan'andro mpiasa betsaka ny taraina foana dia tsy maintsy manombo toy foana ny tolona zany ny amafy fotsiny zany izy atoato.